Mbola anisany mahazo antsika menakavy mihitsy angamba andrazay no azo ilazana azy mikasika ny tambazotra na ny connexion tellement amin'izao fotoana izao raha tsisy ny sampiny araky ny fanambaran'ny tompon'andraikitra dia amin'ny zoma fa 7 ny volana febroary avy izao dia mety hiverina amin'loany zany internet zany satria dia vita somatsara amin'izay fotoana izay ilay fanohizana n'ilay câble izy izay misy tapaka tany amin'ny faridramasiny Toliara iny mitondra ny fanazavana ihany Lova Ramanatsoa Christian Rakotondramanga. Am'zoma ho avy zao dia tokony vita ny asa fanamboarana ilay tarby simba ao Toliary ary tokony hiverina amin'ny laony ny toedrarà araky ny nambarin'Andriamatoa Patrick Pijalamida tale jeneralin'ny Telma. Raha nanao tatitra mikasika ny asa fanamboarana ahafahana mamerina ny tambazotra internet izay tapaka efa ho andro vitivity zao tetsy amin'ny foiben'ny Telma etsejanona renina. Efa nampiakarina avy anaty ranomasina tokoa ilay tarby misy fahasimbana omaly ary efa natao fitiliana no tapahina ny apahiny mbola tsara. Alaina ihany koa ilay tarby faharoa misy fahasimbana izay mirefy 4 kilometatra ary anomboka rapitso ny asa fanamboarana izany izay aharitra kokoa. Ampiakarina avy anaty rano tokoa ty tarby simba ty ho tapahina avy eo aravina amin'ilay tarby mbola tsy misy fahasimbana mialohan'ny namerenana azy indray any ambanin'ny rano. Amin'ny alarobia izao kosa ny andrana farany ahafahana manao tombana ny fahombiazan'ny asa vita sady ahafahana mamantatra ny antony nahasimba ilay tarby